aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny viadana avy amin'Andriamanitra tsy Jesosy Kristy lay tompo ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Ny salamo fa 5:1 hatramin'ny 4 iarahantsika mamaky ho fideranan'ny tompo. Ho ny mpanao salamo, avia aoka sika iobo ho an'i Jehova, aoka sika anao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjena antsika, aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka anao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, eo an-tana ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitravo. Amen. Hivavaka isika. Tompo, mioby anao izahay, ary manao fe fifaliana koa satria ianao no vatolampy famonjena anay. Namonjy anay tao amin'ny fatoran'ny Satana ianao, namonjy anay tao anatin'ny alina ianao, ary nanome indray izao maraina izao. Misaotra anao izahay fa afaka mankeo anatrehanao amin'ny fiderana, ary mihira ho voninahitra. Mankasitraka anao tokoa Tompo, fa ianao lay miazona ny fahefana no nanampy anay tamin'ny tana maherinao ho tonga eto an-tranonao. Fa tonga eto izahay dia mamirapiratra ny voninahitrao, ary fantatray fa Andriamanitra masina ianao. Miariary eo anatrehan'izany kosa ny mahampanota anay, ny maha-olomeloko anay, tsinotsinona anay. Koa vangio indray amin'ny fahasoavanao ny fiangonanao, ataovy mahatsiaro fifaliany ny voavela heloka. Eny vangio koa amin'ny fanainao masina, mba hitompo sy hahery ao aminao Jesosy Kristy. Hovakiana ny soratra masina, hanafarana anay sy hotoriana aminay izany, dia mbola hiasa ny fanainao, hampahiratra anay ary hampitoetra ny teny ao anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Salamo fahavalo ambienipolo. Salamo fahavalo ambienipolo, andininy 5:10 hatramin'ny 5:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny teny. Tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitra Basana, tendrombohitra maro tampona ny tendrombohitra Basana. Ry tendrombohitra maro tampona, nahoana ny ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany? Eny hitoetra ho mandrakizay Jehova. Ny kalesin'Andriamanitra dia roa alina, eny arivoarivo. Ny tompo no eo aminy, sy nay dia eo amin'ny toerana masina. Efa niakatra ho any amin'ny avo ianao, ka nitondra babo. Efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao. Eny teo amin'ny maditra azy, mba hitoeran'i Jehova Andriamanitra any. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hiasa ao amintsika mandrakariva ny riavana ny fanahy masina, ary hampahery antsika amin'ny alalan'ny soratra masina, izay nalahatra mofinaina mba hozaraina amintsika indray. Salamo fahavalo ambienipolo, andininy 5:10 hatramin'ny 5:20. Raha mamaky ny soramandry eny ambony amin'izany salamo fahavalo ambienipolo zany isika, dia misy manao hoe fankalazana an'Andriamanitra no ny fitondrany ny Israely sy ny fandreseny ny fahavalony. Ity salamo ity dia ambarany mpandinika fa miorina amin'ny tantara nitondrana ny fiaran'ny fanekena, niala tao amin'ny tanàna tao hoe Obeda-Edoma ho an'i Jerosalema, ary Davida no nitarika an'izany fitondrana ny fiaran'ny fanekena izany. Amin'ity salamo fahavalo ambienipolo ity dia misy antanatohatra ilazana ny namoahana ny zanak'Israely avy any anefitra, ary eto amin'izao anjara mofinaina ho antsika izao,
dia anambarana ny fiainana ny fandresena. Nefa koa amin'izao anjara mofinainantsika izao zay tao anatin'ny perikopa omaly dia efa aminanina sahady ny niakaran'i Jesoa ho any an-danitra. Ny Salamo 9:20 milaza ny fiderana fandresen'Andriamanitra ny 9 ampahany amin'izany 10:10 izay manambara indrindra ny fandresen'i Kristy miariary tamin'ny akarany ho any an-danitra. Indreto ariavana afatra anankiroa avy amin'ity mofinaina ity. Voalohany, Andriamanitra dia mandresy ny mpiavonavina. Ny fandresen'Andriamanitra ny mpiavonavina, ary ny faharoa, ny fitiavan'Andriamanitra ny manetry tena. Ny fitiavan'Andriamanitra ny manetry tena. Mandresy ny mpiavonavina Andriamanitra. Voambolana miverimberina tao anatin'izao anjara mofinainantsika izao ny teny hoe tendrombohitra, ary voamarika manokanao ny hoe tendrombohitra ibasana. Ambarany 5:50 fa tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitra ibasana, tendrombohitra maritampona ny tendrombohitra ibasana. Fa eo amin'ny 5:40 dia misy fanontaniana manao hoe nahoana ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany. Ny vontanin'ny Palestina riavana dia voaravaky ny tendrombohitra sy ny avoana. Basana dia tendrombohitra anisan'ny avo ary manondro hery sy tanjaka, herisetra koa azy. Fa ny avoana tany Jerosalema araka ny voalazan'ny mpandinika ihany dia somary latsa-danja, anisan'izany Ziona. Indraindray izy dia tondrona hoe avoana, fa satria nametrahan'Andriamanitra ny fitoerany masina izy dia nolazaina hoe tendrombohitra. Basana avo mitory hery ary Ziona manambara ny fietrena. Nofidian'Andriamanitra hitoerana Ziona, fietrena. Fa andesika iverina amin'ny hoe fandresana mpiavonavina no ambaran'izao soratra masina izao, Andriamanitra mandresy ny mpiavonavina. Voalaza teo ny hoe Basana dia tendrombohitra avo ary ny biby moninao dia liona. Raha misy ondry dia ondry lahy. Dia inge jerentsika ny Salamo 2:2 hoe milaza santionany amin'izany. Izay aza toroina fa efa faminaniana koa ny fijalian'i Jesoa Kristy, ny Salamo 2:2 ilay manomboka ny hoe Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana dia nafoy ahy ianao. Raha mitantara ny Salamo 2:2 ny amin'ny tendrombohitra Basana, andiny ny 2:20 sy ny manaraka, dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesoa: mitangorona amiko ireo omby lahibe, ny mahery ny Basana manemitra, misanasana vava amiko izy, eny liona mamiravira sy miherona izy. Izany ilay ilazaina momba ny tendrombohitra Basana: herisetra, avonavina sy rombaka, misanasana vava ny liona, manemitra ny mahery ny Basana. Fa izany riavana no ambaran'ny soratra masina hoe an'Andriamanitra izany tendrombohitra izany, tsy misy azon'izaniza atao na hiavonavina tahaka ninona izy, na hiseho ambony tahaka ninona izy, na haneny hery manahoana izy, fa an'Andriamanitra ny hery. Mandresy ny fiavonavonana Andriamanitra, mandresy ny fiavonavonana Andriamanitra. Betsaka ny karazana avonavina. Misy avonavina miteraka fialonana ny lasambony, dia miavonavina amin'ny olona lasambony ny sasany, mieritreritra hoe mihoatra iny olona iny. Misy avonavina miteraka fanivahivana ny hafa, fanaovana tsinotsinona ny sasany, dia mijery ambany izy.
misy avinavina miteraka fiolonolonana tsy te hifangaro amin'ny hafa tsisy oatra azy eto ambonin'ny tany misy avinavina ara-panahy indrindra ka miteraka fanamarina tena fa na karazana avinavina inona na karazana avinavina inona taratra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia tsy misy tompony izany sika resy ny fiambonian'Andriamanitra zany izy ny tompony basana izy ny tompony hery izy no mamiravirantsika izy no mandray atanana antsika tsy alina an'Andriamanitra isika tsy tady hitovy amin'Andriamanitra tahaka ny olombelona voalohany isika tsy anamartena isika tsy olon'olona isika ka tsy hitady fihavanana amin'Andriamanitra na irahina amin'ny hafa no resen'Andriamanitra ry havana ny fanahy ny fiavonavonana raha miteny ny soratra masina hoe tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitra basana ry tendrombohitra maro tampona nahoany ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany asehon'izao soratra masin'izao ny herin'Andriamanitra hivavahantsika aoka hampahery antsika ny fahalalana fa Andriamanitra tompony hery azy ny tendrombohitra basana Andriamanitra tompony hery mandresy ny avinavina rehetra Andriamanitra fa ny faharoa dia Andriamanitra tia ny manetry tena Andriamanitra raha mandresy ny avinavina izy dia feno fitiavana ny manetry tena kosa Andriamanitra dia maneho fitiavana ny manetry tena hoy ny soratra masina ny fidy aniziona ho fitoeran'izy hitoetra ho mandrakizay Jehova ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo voalaza teo fa ny tendrombohitra ziona dia somary any an-depoka midina fa tsy ny avoavo tahaka ny tendrombohitry basana ary izany tendrombohitra izany no nofidian'Andriamanitra mba hitoerany izany tendrombohitra izany no hifidian'Andriamanitra mba hitoerany dia naka olona maro koa izy hiara-mitoetra aminy izay ilay Andriamanitra mitoetra amin'ny fitiavana ao amin'ny manetry tena tsy hoe olona osa dia ataon'Andriamanitra tsinotsinona ao amin'izany indrindra no fidiny mba hitoerany mitoetra ao izy voalohany ho famelomana fanahy masina mamelona mitoetra ao amin'ny manetry tena Andriamanitra ny faharoa ho fiarovana ny ady dia mitohy ary ny fanahy masina dia fiarovana ho antsika raha mamaky ny 7:7 ry havana dia izao no voasoratra amin'ny anaran'ny tompo ny kalesin'Andriamanitra dia roa alina eny arivoarivo ny tompony eo aminy sy nay dia eo amin'ny toerany masina efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka mitondra babo efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao eny teo amin'ny maditra azy mba hitoeran'i Jehova Andriamanitra any izany ilay Andriamanitra izay mifidy ny manetry tena maneho fitiavana ny manetry tena ny olona osa dia mezaka miany tenany tsy mba mamelan'ny tompo andray andraikitra eo amin'ny fiainany misy koa olona tsy manome fahefanany tompo fa manapaka ny tenany samirery amin'izay tiany atao amin'izay tiany ale amin'izay tiany holanzaina ary misy olona miady amin'izao fiainana izao miady amin'ny fakapanahy miady amin'ny tsy fahampiana miady saina miady amin'ny fihetsem-po tsy mety resy ny alahelo tsy mety resy ny akiviana tsy mety resy ny atezerana tsy mety resy ny fankahalana fa ao amin'izany indrindra Andriamanitra ny tehiditra aneo ny fahamasinany ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo araka ny voalaza tany am-piandohana koa dia efa minaninany amin'ny akaran'i Jesosy any an-danitra ity mofinaina androany ity niakatra ny tompo fa midika koa izany hoe mandray ny toerana sy ny fahefana ao amin'izay manaiky hanetry tena izy niakatra ho any an-danitra ny tompo
fa milaza koa izany hoe mandray ny toerany sy maka ny fahefana eo amin'izay manetry teny izy, eo amin'izay manaiky ampanjaka azy izy. Tsy teny fotsiny fa tena ho fiainana ny hoe Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy. Tena ho fiainanao zany miondrika eo anoloan'ny tompo, manome azy ny alalana rehetra eo amin'ny fiainanao, manome azy ny fahefana rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsy teny foana ny hoe niakatra ny tompo, tsia, fa teny manambara fanantenana mba handresy satria mitondra fandresena ny tompo. Tsy teny foana ny hoe niakatra ny tompo, tsia, fa teny manome fanantenana koa no ny herin'Andriamanitra ilay tompo ny basana. Ry havana malala, raisy ho andro mpandresena ho anao ny andro ny akarana, raisy ho andro mpifaliana sy andro mpanantenana koa ny andro ny akarana. Ary amin'ity anio ity dia misikina ny herin'Andriamanitra mba ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ianao ary ho vavolombelona mahatoky kokoa amin'izay rehetra ataonao. Andriamanitra mandresy ny fiavonavonana, Andriamanitra mamangy ny manetry tena ny Andriamanitsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao fa ny hevitry ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra dia ianao Andriamanitra tompony hery ka mandresy ny fiavonavonana rehetra, mampihetry an'izao tontolo izao eo anatrehanao ilay tompony fahefana sy ny hery rehetra. Jesosy Kristy ilay niakatra ho any an-danitra dia mampahafantatra fa feno fitiavana ny manetry teny izy, ka tia aka-toerana, akalaka, anjaka amin'izay feno izany fanetretena izany. Dia misaotra anao fa afaka miandrandra ny fanantenana izahay, fanantenana fandresena, fanantenana fanafahana, fanantenana ny fampaherezanao amin'ny alalan'ny fanahy masina raha miakatra ho any an-danitra ianao Jesosy. Izay hivavahanay ary dia ny mba hanomezanao ny fanahy masina tokoa, hahafantaranay fa miaraka aminay ianao Andriamanitra mahery ary mamangy anay isan'andro amin'ny fiainanay. Amin'ity anio ity dia ajoroy amin'ny hery sy ny fahefanao izahay, ka amin'ny asa ataonay dia ho taratry ny manodidina fa tena ianao no miara-miasa aminay. Amin'izay lazainay dia ho toy ny teny fahasoavana izahay, ka ampahery ny hafa, hampafantatra ny herinao amin'izy ireny. Dia vangio Tompo ny tsy salama, ao izay mety hiatrika fitsaboana manokana, fandidiana amin'ity anio ity, dia hiaraka amin'ny mpitsabo miandraikitra n'izany ianao. Ao izay mety miady amin'ny fahafatesana, aza velanao irery izy fa vangio amin'ny herin'i Kristy sy ny fahefany Kristy, ilay efa nandresy ny fahafatesana ary niakatra ho any an-danitra, manomana ny tsara lavitra. Ao ireo izay manana olana dia ianao tsy hamela azy irery koa. Ao izay zohy manjo, ampionina amin'ny alalan'ny fanahy masina ao ampahery ary mamangidy firenena ity. Raha hitanay eny an-dalambe, eninay etseroa, amin'ny alalan'ny fampelezan-kevitra, ny feo maro samihafa dia ataovy mandre ny feonao izahay, mba ho marina eo anatrehanao ny safidinay ho an'izao firenena izao. Mivavaka aminao izay Tompo ho an'ny fiangonanao, misaotra anao ny amin'ny fitondranao ny fiainan'izao fiangonana izao, ka nazahoana niverina tamin'ny fahasoavana manokana tamin'ity volana May nanomboka ity. Mbola miandrandra izany koa izahay manodidina ny Pentekosta ary arovo ny fiangonanao ho amin'ny faherezana, ho amin'ny fahamasinana, ho amin'ny famirapiratany voninahitra ao. Dia jereo ny kristianina tsirairay avy
naizanaiza tompo ao manerana ny tany ary izay adidiny izao fiangonanao izao. Ianao ampiorina tsara ny finoany ary mbola handrotsaka indray ny fanahy masina ahafahany isambatan'olona manavao fanoloran-tena. Jereo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka ampahirezo ireo tompona andraikitra isanambara tonga ao aminy. Ary ny vavakay dia atambatray amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay no izay nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ndeha hitsangantsika ny fanekam-pinoana laharana voalohany iarahantsika manonona. Mino an'Andriamanitra Araitsitoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, njala napaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka eo kavanan'Andriamanitra Araitsitoa, avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raisa mifankasitrana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny fampahirezana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.